Salama daholo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay hita fa nisesisy tato ato zay ao anatin'izay ny resaka von'olona sy ny fanolanana izay efa matety pitrangano izay resaka von'olona sy ny fanolanana izay ahitana an'izany ny tany Moramanga ary ny tany Mahajanga ihany koa dia lehilahy lehibe anankiray izay nanolana zaza vavikely anankisivy be izao ka tratrano ity lehilahy mpanorana ity ary noentina natao fanadihadiana mialohany hanolorana azy eny amin'ny fitsarana mahakasika ny sazy izay mety ho azony amin'izay fanolanana ankizivavy maro zay ka hita miarihara araka izany fa tena fomba fianakaviana izay fanolanana ankizivavy madinika izay ary ankizivavy tsy ampy taona avokoa ireo izay naholany ity lehilahy lehibe ity ka raha tarakely ny mpitandrina filaminana dia mety tratrany fitsaram-bahoaka ngamba ny afarany ity lehilahy ity fa soe ihany fa tonga ara-potoana ny mpitandrina filaminana nakazy tany an-tranony ny mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milakiny videontsika ary tsarovoatrany miabony misainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefany amitsisy tao anaty tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary nisy namono tamin'ny fomba fianabibina ny ramatoa be iray izay sahabo ny 7 taona mponina ao am-pitandra-bary fokotany Ambodirano commune Ambonivohitry Andaingo district Moramanga ny talata tokony ho tamin'ny 10 no nahitana ny vatamangatsika ny tany anatin'ny kirihatra ala kininina tany sady volana no nanamparany ireo olon-dratsy ny herisetra ilay vehivavy andritra rehefa natao ny fizahana azy dia voaporofo fa vokatry ny fanolanana sy ny fanakendana no nahatonga ny fahafatesana mbola nahitana ratra ihany koa ny tarehiny ka tsy hay ny jerena izany tarehiny naratra izany hatreto dia tsy fantatra izay navandoza sy ny mety ho antony nahatonga an'ity ramatoa be ity no nisy namono tahaka an'izao efa natolotra ny fianakaviana moa ny razana ary misokatra ny fanotorana ny raharaha andrasana araka izany izay mety ho fiovarany fikarohana anireo olon-dratsy izay navandoza ireo ny zandary ao amin'ny zanatobim-paritry Andaingo mandray an-tanana nitohiny ity raharaha ity ka dia mankahiry ny fianakaviany amin'izao fahalasalany havan'izy ireo izao mandray am-piadanana ny maty ary azo misosoka alahelo ireo zay manamanjo ary ilay navandoza kosa ainganeka mba ho tratra fa ny mamono olona izany dia tena fahabibina ary fahotana lehibe eo anatrehan'Andriamanitra izany rehetra izany tany Mahajanga indray nahiditra amponja ilay rangahy izay nanolana zazavavy miisa 7 tao an-tany Malandy avaratra faharoa tao ireto zazakely hitantsika amin'ny sary ireto no voalaza ho nanamparany ity lahy lehibe ity ny filandratsiny avokoa araka ny hitantsika amin'ny sary moa dia zazavavy kely tsy ampy taona avokoa ireo rehetra izay lasibatry ny ity lehilahy antitra tsy misy saina ity amin'izay fanararaotana aranofo izay nataon'izay manoloana an'ity tranga ity moa dia maro ny tesitra sy sorena satria raha ao Mahajanga izany no ahitana izay trangana fananana zazakely izany dia somary magaga ihany nefa iaraha mahita sy iaraha mahalala fa be dia be ireo makorelona na ihany koa mpivarotena izay manao ny asany amin'izay resaka fampanofana vatana izay ka raha toa ka misy filana ny lehibe tokony makany amin'ireny vehivavy mpanofa vatana ireny fa tsy ny zazakely izay mbola tsy ampy taona no sombaina amin'izay resaka fanolanana izay ka ny tranga tahaka an'izao no tena tokony hampiarana an'ilay lalàna izay vao nitapahana faranteo mahakasika ny fanolanana amin'ilay hoe famosirana izany satria izao dia hita fa tena fanolanana amin'ny fomba fianakaviana raha vantany vao zazakely tsy ampy taona no araraotinao aranofo izay any Toamasina nanondrana indray dadapasy pastera avy an'Antananarivo nisandoka ho zandary voasambotra tao Toamasina ny maraina talata 7 oktobra 2024 lasa teo izy no nanery ny mpivarotra finday nanoloana ny gara routière tao Tanamba 5 mba hanaraka azy notazoniny sy notereny handoa vola efatsitseriary mba hilaminany raharaha ity mpivarotra finday ity ka voatery nitady hevitra ny fianakaviana ary nahita vola 3 ariary navotsitra tao barikadimy ilay mpivarotra finday rehefa azo ny vola nodarohiny sy namporohorony ilay mpivarotra nandritra ny fotoana nitazomany azy
Vokatr' zay dia nitory avy hatrany ilay vosoloky ka ny 10 oktobra lasa teo dia hita ny hodihody teny amin'ny garorotera indray. Ity pastera ity mba hanohy ny asa ratsiny tonga haingana ny zandary ny sambotra azy. Mbola tratra teny aminy ny finday n'ilay mpivarotra vosoloky ary mbola nahitana bady sandoka hafa anandrim-panjakana ambony koa izy izay fantatra fa ampitandrina ao amin'ny fiangonana iray ao Antananarivo boriboritany fahefatra ao. Atolotra ny fitsarana avy hatrany ity lehilahy mpisoloky ity aorian'ny famotorana izay hatao azy. Midika izany fa tsy kilalany koa ny ratsy ary ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny fisolokiana amin'izao fotoana izao dia miseho amin'ny endrin-drehetra ka izao ny porofo fa tena sahirana ny vahoaka malagasy satria na ny pastera avy dia lasa mivadika ao mpisoloky noho ny izay resaka fahasahiranana sy ny tsy fahitana vola ary tsy fahitana haniko hohanina izay ka samy miezaka manao saim-pantany avokoa ny rehetra ka zary raha lasa fialokalofa ny mpanao ratsy izay resaka fiangonana isan-karazany izay. Midika izany fa tsy ireo rehetra izay miakanjo fotsy na ihany koa ireo rehetra izay mandeha eny am-piangonana sy milaza mahay resaka toriteny isan-karazany amin'ny fitanisana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly avokoa no azo lazaina hoe olo-marina na koa tahaka an'izany fa misy amin'izy ireny dia famitahana ny vahoaka fotsiny amin'ny endrika ivelany fa ny ao anatiny dia hita fa mba olona be fahotana sy olona ratsy fanahy ihany ka melimelo ihany rehefa amin'anoloana an'izy ireny fa sodia voajono tahaka anireo zay voasoloky tany Toamasina tamin'ny alalan'ny fisandohana andraikitra izay ary tena mampigadra moa izay fisandohana andraikitra sy ny fisandohana asa izay. Mbola ao anatin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia any Antsohihy nilaza moa ny mpitandron'ny filaminana sy ny tompon'andraikitra fa tsy maintsy horava ireo kijany izay maloto fanafenana omby halatra ao Betomendry commune rurale Anahidrano. Eny Ankiantsha ny gendarmeria sy ny vatandehilahy mahery ny 500 miara-manao ny hetsika fampandrintany manao savahao ireo kijany maloto fanafenana omby halatra ao amin'ny fokotany Betomendry commune Anahidrano distrikany Antsohihy. Efa ela nampalaza ny kianjany fanafenana omby halatra ao amin'ny fokotany Betomendry izay tanàna Ninga Gerson di Gerson izay voalaza ho lehibe ny dahalo fa tsy mbola nisy nasa niditra sy nandrava izany noho ny antony tsy fantatra. Rehefa avy ao no ivoan'ireo omby izay hamatsiana ny distrika maro manerana ny Madagasikara ary marika ny semady no ankamaroan'izany izay Ninga Gerson sy ny fianakaviany. Nisy ny baiko sy ny toromarika nomeny General Nilson izay governoran'ny faritra Sofia amin'ny tsy maintsy hanapotehana ireo tambazotran-dahalo ary hanaovana savahao ireo kijany maloto izay fanafenana omby halatra ao Betomendry ka ny vatandehilahy izay mikambana anatin'ny dina sy ny mpitandron'ny filaminana no manatanteraka an'izany. Miroso amin'ny hetsika araka izany ny gendarmeria izay tarihiny commandant de groupement Sofia colonel Lis Odon Randriamidona miaraka amin'ny gendarmaro avy ao amin'ny faritra ary ny vatandehilahy izay matanjaka rehetra manodidina ny 500 izay. Omby tsy mazava 80 mahery no efa sara natao anatin'ny toerana fanafenana omby halatra ireto. Nahiditra valamponja avy hatrany izy ireo ary ampanarahana lamina ara-panjakana mba hiverenana izany amin'ireo tompony izay veromby ka manana taratasy ara-dalàna. Mitohy ny hetsika ary tsy maintsy fingorana hatramin'ny fakany ireo tambazotran-dahalo ao amin'ny faritra Sofia fa indrindra amin'ny distrikany Antsohihy araky ny fanazavana izay noentiny mpitandron'ny filaminana hatrany. Izay sy izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra manaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa ny misisy tonga tagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa.